tsy ala lavitra an'izay isika mikasika ny famatsiana ny herinaratra tsy olana teknika intsony fa olana arabola mihitsy no mitarika ny délestage lava reny eto amin'ny firenena ary ny any amin'ny faritra no tena mizaka ny vokatra izay sy nitondra fanazavana misy kokoa makasika io olana io ny ministra ny angovo fiainena Richard. Tanàna maro toy ny any Tomasina no tena voakasiky ny resaka délestage. Ny fiainana hatrany amin'ny atsasany ny famatsiana gazoil izay ataon'ny kompania Atsolika Galana no mahatonga izany raha ny fanazavana noentin'ny ministra ny angovo. Ny délestage androany tsara manamarika an'izay tsy ara teknika tsony hoe tsy ampy ilay capacité na tsy ampy ilay herinaratra afaka omeny jirama fa ny problème antsika androany mahatonga an'io dia noho ny fiainana ny famatsiana ara-tsolika satria tsy voaloha ny vidin'izany solika zany indrindra gazoil ho an'ny Galana dia zay mahatonga ny tompona rehetrarehetra era Madagasikara amin'ny tanàn-dehibe rehetra hoe ataony zay ampaampy an'ilay fanodinana an'ilay milina amin'ny alalan'ireo solika zay mihitsy tena hoe nienina antsasany mihitsy ilay izy satria zay ny fanarahana vita au niveau any ministère ny fitatanam-bola sy ny jirama ary ny reo mpamaty solika reo zay no zavatra misy androany ka tsy délestage ara-teknika ntsony io fa délestage ara-économique ozy ny manam-pahaizana manao an'izany satria resaka volana eo ambadika an'io. Nasian'ny ministra teny ihany koa ny mikasika ny drafim-panarenana ny jirama izay nakatoavina nandritry ny filakevitry ny gouvernement izay notanterahana ny herinandro lasa teo. Hitantsika tamin'ny filakevitry ny gouvernement tafarany teo tamin'ny heriny hoe misy paikady izay efa fantatry ny be sy ny maro ny fanarenana ny jirama dia ny zavatra voalohany amin'ireny dia ny fanovana an'ilay sata zay ny voalohany dia faharoa ny fomba tetikasa tokony apetraka mba ahafahantsika mivadika makany amin'ny angovo azo avaozina zay dia zavatra faharoa ary fahatelo farany ny fomba anampiana ny jirama zay no nahazahoantsika fanampiana arabola avy any amin'ny banque isan-pirenena mba hividianana an'ireny kojakoja madinidinika mba hampandeha an'ireny milina zay simba amin'izao fotoan'izao reny zay no voalaza atao anatiny tao manomboka miditra amin'izany tsika amin'izao fotoan'izao dia ho hitantsika ao ny vokany. Ny andraindray vahoaka moa dia ny anafoanana ny olana eo amin'ny famatsiana herinaratra na ny délestage izay.